Salama daholo tonga sondray eto amin'ny PJC dia mata. Androany isika dia hijery ny atao hoe halte saison na koa hoe saison des Alcon. Raha ohatra ry mpanaraka pejy ianao dia misy fotoana miresaka an'ity halte saison ity foana izany anatin'ny pejy. Amin'ity vidéo ity andeha ary ho jerentsika inona exactement ilay atao hoe halte saison. Manasa anao ary hanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Eto am-piandohana manasa anao hijery sy hamaky an'ity avertissement miresaka risque ety amin'ny tontolon'ny crypto-monnaie sy ny trading. Ataovy pause ary ilay vidéo ary vakio hatramin'ny farany. Ok, raha vita izany dia andeha ary ho jerentsika ny plan. Voalohany fantarintsika aloha inona no atao hoe halte saison. Avy eo misy indicateur maromaro omeko anareo ahafahana mamaritra na miconfirmer an'izany hoe saison des Alcon izany. Dia fahatelo inona izany ny opportunité azo anatin'ilay halte saison, na io en terme na maka position rehefa manao trading na en terme na investissement. Dia farany omeko listana Alcon vitsivitsy nareo izay tsara surveiller zany possible hanao performance be mandritra n'ilay halte saison. Ok, voalohany ary inona no atao hoe halte saison na hoe saison des Alcon en français. En fait izy io avy amin'ny teny anglisy izay midika hoe halte na hoe altcoin plus saison na hoe saison. Izany hoe ratsorina zany ny fiteny frantsay moa zany tena mamaritra azy tsara dia ny saison des Altes. Ny halte moa zany tsy inona fa ny crypto-monnaie ankoatran'ny bitcoin. Dia mandritra n'ilay halte saison tsikariratra fa manao performance be ny altcoin mihoatra noho ny bitcoin. Raha ny tantara moa zany no jerena miseho ilay halte saison raha toa ka manomboka manao pic ny bitcoin. Izany hoe rehefa miakatra be iny zany ny cours-ny bitcoin dia manao sommet izy. Avy eo misy koa ny antsoina hoe bitcoin dominance izay mbola ho jerentsika avy eo hidina be indray io dominance ny bitcoin io mandritra n'ilay halte saison. Ratsorina zany tena hoe spéculation zany ilay izy. Izany hoe misy antsoina hoe sentiment spéculatif anatin'ilay izy. Ka plutôt à court terme zany ilay spéculation ataontsika anatin'ilay halte saison. Possible koa ilay izy afaka manao investissement à moyen long terme. Ratsorina zany ny halte saison. Misy fotoana zany misy stagna na manomboka miretrasy cours-ny bitcoin. Par contre mandritra an'izay fotoana izay ny altcoin na ny crypto-monnaie ankoatran'ny bitcoin dia manao performance be. Izy io zany miseho indray isan-taona na hoe 3 fois anatina cycle anam-polorona anankiray. Araka ny analyse moa zany amintsika amin'ny teny izao efa tafiditra anatin'ilay halte saison zany tsika izao na koa antsoina hoe halte saison 2025. Raha ity cours-ny bitcoin ity zany no jerentsika dia tsikariratra fa tamin'ny début 2023 zany no nanomboka ny cycle-ny bull run. Dia araka ny resantsika teo presque isan-taona zany misy foana ny ataona hoe halte saison. Dia ny halte saison voalohany moa zany tamin'ny début 2024 raha ohatra ka nanomboka nanao distribution na ny retracé ny cours-ny bitcoin. Eto aoriana kelin'izay taty amin'ny début 2025 nisy koa ny halte saison fanindroana. Dia amintsika teny izao zany manakaikaiky farany 2025 dia azo lazaina fa manomboka tafiditra ny critère ny maha halte saison izay zany. Izay ho jerentsika amin'ity vidéo ity ny opportunité rehetrarehetra azo avy amin'ilay izy. Ny indicateur voalohany jerentsika misy ny antsoina hoe halte saison index. Io halte saison index io apetraka amin'ny description ao ny lien dia afaka klikanareo dia tonga amin'ilay indicateurnareo. Fa ratsorina ilay izy mitovy amin'izay nazavaintsika teo ihany. Misy ny aty amin'ny partie ambany izay miloko somary mavomavo ity zany no antsoina hoe bitcoin saison. Dia ny partie aty ambony indray somary mangamanga ny antsoina hoe halte saison. En fait izy ity zany mijery ny équilibre entre ny performance ny bitcoin par rapport amin'ireo altcoin. Dia raha jerena ny comparaison an'ilay performance ohatran'ny hoe manao cycle zany ilay izy. Izay mahatonga an'ilay hoe efa nijerentsika teo hoe tamin'ny saison voalohany niakatra taty amin'ny 80% ity zany ilay index izay tena tafiditra fa ary miconfirmer à 100% ny antsoina hoe halte saison
De taparakelin'izay mbola nisy koa ilay faharoa nijerentsika teo izay manao distribution iny bitcoin. Dia miakatra indray zany ny cours-ny altcoin zany index aty amin'ny 80%. Dia tsika moa zany amin'izao anaovako vidéo izao efa manakaiky an'ilay halte saison fahatelo zany anatin'ny cycle-na bull run anankiray. Zay zany indicateur voalohany. Ankoatran'izay misy indicateur maromaro koa afaka jerentsika anatin'ilay izy. Ty indicateur reto zany ahafahantsika misurveiller hoe aiza ho aiza anatin'ilay cycle-ny halte saison no misy antsika. Misy anaky dimy izy, anak'enina izy ato. Voalohany moa ny halte saison index izay efa nijerentsika teo. Faharoa ny bitcoin dominance, efa niresahantsika koa izy io fa ho jerentsika somary lalandala kokoa rehefa mijery an'ilay indicateur sika. Dia ny fahatelo ny cours-ny Ethereum. Fahaefatra moa zany misy antsoina hoe ratio entre ny dominance ny crypto-monnaie rehetrarehetra ankoatran'ny bitcoin hozarenina ny dominance ny bitcoin. Fahadimy ny capitalisation ny crypto-monnaie rehetrarehetra ankoatran'ny bitcoin na koa hoe capitalisation ny altcoin par rapport amin'ny bitcoin zany. Dia farany ny performance ny Ethereum par rapport amin'ny bitcoin. Jerentsika voalohany zany antsoina hoe bitcoin dominance. En fait izy io resaka pourcentage na part de marché entre ny bitcoin sy ireo altcoin. En pourcentage moa zany izy io, zany hoe indraindray midomine be le bitcoin na hoe mahazo part ambony be ny bitcoin mihoatra noho ny altcoin. Ohatran'izao tamin'ny volana juillet teo zany tonga aty amin'ny 65% dia bitcoin daholo. Dia raha ohatra ka manomboka midina zany ilay dominance ny bitcoin, zany hoe mihena ny part-ny bitcoin par rapport amin'ny capitalisation ny crypto-monnaie rehetrarehetra, dia amin'izay fotoan'izay hoe mahazo aina zany ireo altcoin na ny crypto-monnaie ankoatran'ny bitcoin. Izay no mahatonga ny déclenchement n'ilay antsoina hoe halte saison. En fait nanomboka tamin'ny 2023 niakatra foana zany ny performance ny bitcoin dominance. Hoe amintsika miteny izao fa manomboka manao ny antsoina hoe inversement na tendance na hoe manao cassure n'ilay canal-ny hatramin'izay zany. Izay ny voalohany. Dia ny faharoa misy an'ity antsoina hoe support izay déclenche ny halte saison tamin'ny cycle farany dia manomboka mikasy an'ilay support koa zany tsika zao zany mandritra amin'ity fotoana anaovako vidéo ity zany. Dia izay no anisan'ny mi-confirmer fa tena efa anatin'ny halte saison zany tsika zao. Ankoatr'izay misy koa ny antsoina hoe divergence aty amin'ny momentum ho antsika izay tia manaraka momentum, ohatra ny RSI zany ty indicateur nampiasaiko ty, izay mi-confirme an'ilay inversement na tendance zany. Manaraka indray ny performance ny Ethereum na ny ETH USD. Fa maninona moa zany ny Ethereum no jerena? En fait ny Ethereum dia anisan'ny leader, zany numéro 1 en terme na altcoin zany. Zany hoe raha vao miala ny bitcoin dia ny Ethereum foana no jeren'ny olona zany satria izy no capitalisation faharoa après ny bitcoin. Raha jerena indray zany performance ny Ethereum dia tsikariratra fa efa taty amin'ny mois de mai taty zany no confirmer ny anazy ny inversement ny tendance, zany hoe nidina foana ny Ethereum alohan'izay dia nanomboka teto manomboka miakatra mahazo aina zany ny Ethereum, zany hoe miakatra ny performance ny Ethereum. Donc zany raha ny Ethereum indray zany jerena nanomboka taty mois d'avril mihitsy ny halte saison. Dia raha ohatra moa zany miserva dia mivaky ny Ethereum sady manaraka halte saison ihany, dia reto ataoko menamena reto anisan'ny point d'entrée na hoe confirmation an'izay inversement na tendance na hoe suivi na tendance an'izay Ethereum zay. Amintsika miteny izao efa manakaiky aty amin'ny ATH ny Ethereum, zany hoe azo lazaina hoe efa surévalué na hoe efa lafo be ny cours-ny Ethereum. Zany hoe raha hiserva ny halte saison ianao aty amin'ny Ethereum, tsaratsara kokoa zany miandry ny antsoina hoe retracement ny cours-ny Ethereum. Ankoatran'izay andeha rô jerentsika ny ireo indicateur hafa zany, ohatra amin'izany ny dominance n'ireo altcoin par rapport amin'ny dominance ny bitcoin. Dia mandeha amin'ny trading view tsika, tapena aty amin'ny fotsiny ilay izy hoe over dominance n'ireo crypto-monnaie analana n'ireo top 10 ny market cap. Zay zany le overs pointé comparentsika moa zany
par rapport amin'ny BTC USD na hoe dominance ny Bitcoin. Raha izay indray zany no jerena, tsikaritry fa mbola anatin'ny confirmation antsika zao zany amin'ny resaka inversement des tendances. Manomboka efa mahazo aina aloha zany ireo crypto-monnaie analana an'ireo top 10 par rapport amin'ny market cap, fa kosa mbola hoe mampisalasala zany satria mbola misy an'ity support aty ambany ity zany possible hidina aty zany iray dominance n'ireo altcoin exclut an'ireo top 10 par rapport amin'ny dominance Bitcoin. Ity support maitsomaitso indray jerena dia mbola be dia be ny marge zany ahafahantsika miakatra aty amin'ny niveau taloha zany. Faharoa, ho jerentsika ny market cap ny crypto-monnaie rehetrarehetra ankoatra ny Ethereum indray comparena amin'ny Bitcoin, na hoe total 2 par rapport amin'ny Bitcoin. Ity indray tena hoe efa confirmé ilay inversement des tendances. Donc zany efa anatin'ny alta saison antsika zany raha ohatra ka misy orina ny Ethereum zany ilay critère fahadimy. Dia ny farany ny performance ny Ethereum par rapport amin'ny Bitcoin. Raha jerena indray izay efa confirmé zany ny Ethereum, plus koa anisan'ity trendline ity izay efa confirmé tamin'ny herinandro lasa iny zany fa anatin'ny alta saison tanteraka zany tsika zao. Raha toa ka tena anatin'ny alta saison zany tsika, ahoana ny profitena an'ilay izy du côté amin'ny resaka profit zany. En fait le mahatonga an'ilay alta saison, misy ny antsoina hoe cycle de liquidité aty amin'ny crypto-monnaie. Misy phase anankiefatra zany ilay cycle. Dia ny voalohany investir aty amin'ny Bitcoin zany ny ankamaroan'ireo investisseurs zany, na koa hoe mankaty amin'ny Bitcoin daholo aloha ny majorité ny liquidité, satria ny Bitcoin zany sûr kokoa. Raha une fois miakatra manao performance be ny Bitcoin dia maka profit ry zareo. Dia raha vao maka profit izy afaka izy mi-investir indray aty amin'ny Ethereum, izay ilay phase faharoa. Dia iny ilay efa nijerentsika teo ny Ethereum efa tamin'ny mois d'avril tany no nanomboka ny performance. Amintsika amin'iteny izao zany azo lazaina fa tafiditra amin'ny phase fahatelo zany tsika, izany hoe aty amin'ny large cap indray zany no miainga ny majorité an'ireo liquidité avy any amin'ny Ethereum sy ny Bitcoin. Dia raha vao mi-surperforme indray iny dia ny farany vao lasa aty amin'ny antsoina hoe small cap, izay vao tena hoe confirmé zany ilay alta saison, satria efa surperforme na ny Ethereum na ireo large cap. Raha ohatra ka ataontsika kisarisary, mankaty amin'ny Bitcoin moa zany ny liquidité, dia avy eo izy mankaty amin'ny Ethereum dia mandeha amin'ny large cap, dia farany zany ny small cap ohatran'ireny Memecoin ireny. Raha vao tena tapitra tanteraka ilay alta saison dia mi-bascule aty amin'ny stablecoin indray zany ny liquidité, izay midika fa nanao vente massive an'ireo altcoin ny majorité an'ireo investisseurs na ny smart money. Izay zany ilay izy raha hazavaina tsotra. Ny avantage amin'izay ahafahantsika zany manaraka an'ireo comportement an'ireo smart money izay manao recyclena portefeuille, ahafahantsika zany maka position na aty amin'ny large cap na aty amin'ny small cap. Izay mahatonga ny dia slide manaraka aty hoe inona daholo zany ny altcoin tsara surveiller zany mandritra an'ilay alta saison. En fait raha tsorina ilay izy presque ny altcoin rehetrarehetra afaka anaovana spéculation daholo, touché an'zareo daholo zany ny alta saison. Raha ohatra hoe tena hoe somary défensive antsika na hoe manaraka tendance dia matetika ny large cap zany no tsara arahana zany, na hoe akana setup raha ohatra ka mahita zany tsika amin'ilay manao surveillance na altcoin. Ohatra amin'izany ny Ethereum izay efa niresahantsika teo, manaraka ny Litecoin, ny Cardano, ny Solana. Izany hoe ireto zany efa presque manao tendance miakatra tsikelikely zany ireto altcoin ireto zany. Raha ohatra indray ianao te hanao somary ataoko hoe trading agressif, misy ny voalohany ny Polkadot izay tsara setup amin'izao sy ny Atom. Raha ohatra indray tena hoe agressif be ny trading anao, tsara indray zany mijery an'ireo antsoina hoe crypto-monnaie izay somary récent zany, izany hoe tsy nandalo ny cycle ny bull run taloha zany. Ohatra amin'izany ny Aevo sy ny Celestia. Ho jerentsika zao ohatra hoe ny Ethereum, araka ny teneniko teo ny nomboka tamin'ny mois d'avril ny confirmation ny alta saison aty amin'ny Ethereum, izay nahitana performance nanomboka teto natoron'ny $1700 ny prix an'ny Ethereum tamin'izany. Dia tany zany ny indicateur voalohany ny confirme fa hoe manomboka eto ny alta saison aty amin'ny altcoin na ny large cap. Dia ohatran'ny kahako moa zany tamin'io mihitsy zany no nanokatra trade aty amin'ny Ethereum, izay nataoko x4 na ny levier. Amin'izao tsika amin'iteny izao zany efa tonga aty amin'ny 700% aty zany na ny ROI zany, ohatrohatran'izay.
nandeha zany ny Ethereum tamin'izay manomboka amin'ny surperform. Be dia be koa ny point d'entrée taprès an'izay, tsy voatery hoe taty amin'ny voalohan'ity zany, zany hoe ity zany somary agressif kokoa. Teto zao nisy ny fake out ka miditra ny ala-range ny Ethereum ainsi de suite zany. Zany hoe afaka manaraka tendance antsika à partir ny ity trend line nanomboka tamin'ny mois de juin ity zany. Ankoatran'izay ny Litecoin izay manao tendance foana nanomboka tamin'ny 2023. Afaka atao koa zany zao manaraka ny setup ohatrohatran'ireto Litecoin reto zany. Fa kosa miandry confirmation ianao raha ka trading investissement moa zany afaka manao TCA ianao mba hiprofitena fotsiny an'ilay alta saison miandry en attendant ilay confirmation. Ohatr'izay koa ny Atom. Atom zao anisan'ny misy an'ity support matanjaka be efa tamin'ny cycle taloha. Dia amintsika miteny izao efa manomboka ny inversement de tendance na tsy tena hoe confirmé ilay izy. Raha ohatra haka trade somary agressif kokoa zany dia afaka maka amin'ity setup ny Cosmos ity zany isika. Afaka jerentsika zao ohatra hoe aty amin'ny trading view ny setup ny Atom. C'est possible ahitantsika performance mandeha amin'ny 700% zany raha ohatra ka any amin'ny spot. Akory moyen terme eo amin'ny 200% ny profit any zany. Manaraka ny Polkadot, ity koa zany somary agressif kokoa satria miserve amin'ilay support depuis 2023. Ny retour sur investissement moa zany possible tonga aty amin'ny 1000% zany raha ohatra ka à long terme. En moyen terme izy any amin'ny 600% any, manomboka 500% any. Court terme aty amin'ny 160% ity zany. Raha ohatra ka spot, raha ohatra hoe mampiasa levier moa zany ianao dia atao fois an'ilay effet de levier fotsiny ilay performance zany. Zay zany ny Polkadot zany hoe somary agressif kokoa. Fa ny tena agressif zao ato ny setup ohatran'ireto crypto toy ny Aivo. Raha jerena moa zany ny Aivo dia anisan'ny crypto récent dia amintsika miteny izao izaho mahita hoe efa manomboka amin'ny support zany ny supportsika zany. Dia ity zany hitako hoe misy hoe setup farak'izay tsara satria ninazy ambony be zany ny retour sur investissement. Raha ohatra zany miverina amin'ny sommet tamin'ny 2024 io dia mahazo ianao aty amin'ny 3000%. Fa mihoatran'izay moa zany dia possible be mihitsy manao an'izay performance zay ity genre-na crypto anisan'ny hoe manao an'ity setup agressif ity zany. Raha ohatra hoe somary à court terme kokoa ianao manenjika aty amin'ny 60%. Moyen terme aty amin'ny 600%. 600% zany. Ka ny tena koa afaka atao ny mampiasa effet de levier. Mitombo kokoa zany ny performance afaka azonao fa kosa misy ny antsoina hoe prix de liquidation. Izany hoe mila calculena tsara ny stop loss ahafahana mi-anticiper ny perte zany raha ohatra ka tena mbola midina aty ambany be aty zany ny cours-ny crypto ohatra ny Aivo. Dia ohatrohatran'izay. Raha mahazo an'ilay listana crypto ary tsika dia fantaro fa be dia be koa ny zavatra tokony surveillena après an'ilay investissement ataontsika na ilay trading ataontsika. Misy point anaky efatra izy ato. Ça dépend koa ny profil-nareo sy ny trading mahazatra anareo zany. Voalohany tsara jerena dia ny tokenomics. Alohan'ny hakana crypto anankiray na altcoin anankiray dia verifier foana ny tokenomics, indrindra fa ny resaka déverrouillage-na token zany sy ny resaka distribution. Izay zany tsara verifiena voalohany. Dia raha une fois tsara ny tokenomics dia izay vao mijery indray ny aty amin'ny analyse technique hoe misy setup afaka idirana ve sa mbola miandry kely, miandry confirmation. Faharoa tsara surveillena koa ny resaka volatilité ana marché. Ohatra amin'izany ny VIX.
Ny VIX ho an'izay tsy mahalala dia indikateur tena farak'izay tsara jerena foana. Ahitanao ny resaka FED sy ny panique any amin'ny marché financier. Dia io mi-impacte be koa aty amin'ny crypto, izany hoe raha ohatra ka miakatra be ny VIX dia tsaratsara kokoa tandrina izany miandry calme izany vao maka trade na miditra anatin'ilay marché. Ankoatran'izay afaka arahana koa, surveiller-na koa ny performance ny S&P 500 izay nanao all time high vao haingana kely. Ka ho misy zavatra tsy milamina ao dia impacté koa ny aty amin'ny crypto indrindra fa ny altcoin satria iny considéren-jareo asset à risque. Afaka jerena koa ny Nasdaq izao resaka indice technologique izay mireagir be raha ka misy panique any anatin'ny marché. Ankoatran'izay ny DXY ny ho an'izay tsy mahalala dia indice ny dollar amerikanina. Amintsika amin'ny teny izao azo lazaina hoe midina be ny dollar, dia plus midina foana ny dollar, plus mahazo aina foana ny crypto-monnaie na ny altcoin, dia plus tsara izany ny fakana setup. Vao ka misy zavatra mampanao rebond an'io indice DXY io dia mila mitandrina izany aty amin'ny altcoin raha maka trade. Dia io moa izany mifandraika matetika amin'ny Fed izany. Izany hoe raha ohatra ka mamoaka vaovao ny Fed dia mi-impacte foana iny aty amin'ny cours-ny dollar. Dia ny fahatelo izany mahaiza mi-gérer tsara ny risque satria ny aty amin'ny zavatra nomeko teo izany probabilité izany izy ireny fa tsy hoe sûr à 100% hoe hiakatra ilay token na hanao performance ohatran'ny nijerentsika teo. Dia raha aty amin'ny marché perpétuel moa izany izy apetraha foana ny stop loss mba évitena an'ireo an'izay liquidation na hoe sao de kramy tampoka ny compte-ntsika izany. Izay ny fahatelo. Dia ny farany araka ny teneniko teo mety daholo ny stratégie raisinareo na manao court terme na moyen terme na long terme. Personnellement moa izany ninahy plutôt long terme foana raha vao manao trade. Fa par contre raha ohatra misy zavatra mitranga izany eo ampovoany eo na koa resaka protection na portefeuille na hoe break-even dia afaka atao koa ny maka profit à moyen terme na à court terme izany. Izay indray izany ny vidéontsika androany ka raha mahaliana anao ny tontolon'ny crypto-monnaie sy ny trading manasa anao hanao j'aime sy hanao partage an'ity vidéo ity. Aza tiany koa ny mi-abonner amin'ny page ahafahanao mahazo vaovao foana izany momba ny trading sy ny crypto-monnaie.